Alahady am'izao volana avrila mialoalohan'ny spring na ny été. Izao fa tsika moa zao anatin'ny tena hoe printemps, miaka-midina indraindray mangatsiaka indraindray hanina. Sao nareo gaga sady birao manko ato no ohatran'izay sy ohatran'izay tsy maintsy misy asa ihany koa atao hafa satria raha ity io dia tsy mahavelona ary ingrat ty azy ty. Raha izay no tiana anaovana azy satria rehefa masaka zay masaka dia adinon'ny hafa ianao. Misy ihany aloha no manampy ary tsy afeno na misy manampy tokoa ny fandaharantsika any amin'ny avocat sy ny karazany, tena isaorana be dia be anazy ireny ny amin'izany ka dia poatratroka eo anatrehan'ny voninahitra ireo, anatrehan'ny voninahitrintsika menakavy ny tenako. Le hira teo dia natolotro manokana ho an'ny filoham-pirenena mivady. Natolotro anazy manokana satria ilaina ny mitondram-bavaka amin'ny fotoana ohatran'izao ary ny vavaka mampiova zavatra. Izaho manokana dia manana estime betsaka amin'iny filoham-pirenena iny ary tsy manafina an'izany aho. Manana estime betsaka amin'izy mivady ary izay ngamba no mampasiky anahy satria saro-piaro aho. Ny ahy zany rehefa olona hoe tiako io, rehefa hoe olona reveko io, rehefa tafiditra tao anatin'ny foko sy ny fanahiko, tena sarotra amiko no mivadika amin'le olona na inona mitranga fa miezaka foana aho juska hatramin'ny farany hoe zao na izao, ary tsy vitako no mijery arina tava, tsy vitako ny miady tsara velatsy, ary tena zavatra tena tsy tiako ary tena tsy tiako indrindra dia ny misolelaka. Zay zany tena zavatra anankiray zay. Andranontsika dia misy fanontanian'olona iray eo zany tena ny afatra aloha zany ampitaiko amin'ny filoham-pirenena dia zao: filoham-pirenena mivady, miorena tsara, mba ho tonga mpanompo mahasoa, miadia ny ady tsara, fa ny tompo tsy hanary anareo amin'ny soasoa sy amin'izay zavatra ataonareo. Amen. Miorena amin'ny ady tsara mba ho mpanompo soa, mba ho mpanompo mahasoa, miadia ny ady tsara ihany koa izy. Salama Léonide de Saef, sao ty zavatra ty zany tsy hoe asa fa moi je le fais pour le, je ne vais pas dire hoe pour le plaisir fa misy redevabilité hoa par rapport amin'ny firenena zay manatafita ny tena zany ary tena azo inoana fa mety tsy ohatran'izao akory ny tenako raha tsy nisy an'io firenena malagasy io, zany hoe Madagasikara zany. Marina fa betsaka ny fotoana kokoa no nipetrahako taty andafy tany ivelan'ny Madagasikara no nipetrahako tao, fa ny fotoana kely nipetrahako tao Madagasikara teo amin'ny 15 taona mahery eo na 20 raha ohatra hoe betsaka. Andao atao hoe 30 tsy maninona e, satria misy olona itsikera-ndray, dia tena nahitako zavatra betsaka ary ilaiko aty ivelany. Rehefa tafita zany ianao amin'ny Madagasikara dia afaka miteny ianao hoe afaka no tafita n'aiza n'aiza andehananao eto ambonin'ny tany satria mafy anie sady enjana vao tafita ao Madagasikara zany e. Mafy sady enjana, tena c'est pas à la portée de tout le monde satria mandeha eny ambonin'ny atody ianao, raisy valo amin'ny ora tsy ampoizina ianao dia any an-tanimora raha tsy mahay mitandrina amin'ny zavatra ataonao, amin'ny asa ataonao. Raha manitraka fotsiny ianao ohatra hoe zone d'activité an'olona
na ohatra hoe activité ataon'ny olona de manao ianao zay de efa mampigadra ny Madagasikara. Mila fitandremana zany izy, mila inventif ianao, un petit génie koa on va dire, mamorona activité mba tsy hoe mangalatahaky ny hafa. Fa raha vao mitovitovy amin'ny endrinahy tonga anao de gagazo, surtout anao raha ohatra faible ara-politique. Dia zay no anisan'ny tena hoe mba hoe mizary anao zany tsaiky efa manazava ny sain'ny olona, mitarika hoe zao no izy fa tsy zany. Ary matetika zavatra lazainy eto dia zavatra efa nisy fa tsy hoe voaforonina akory ny zavatra lazainy eto. Maro ny olona no miantso anahy, zao rangamba lazao a, zao rangamba teneno a, zao rangamba izao a. Dia alohan'ny hikarako teto am'ty pupitre ty adozako e, ary lasa solombavam-bahoaka anie zany rehefa ataoko le côté. Lasa solombavam-bahoaka tsy sady fotsiny eo satria le olona, za moa zany nandray za tonga de miteny hoe fa maninona nareo raha miteny e? Eo rangaha fa ianao no tena henon'ny olona be dia be, ary raha vao ianao no miteny de tena misy mihaino tokoa le zavatra tenenina. Misy fanontaniana ato a, nasiako hoe apetrao eto amin'ny fanontanianareo sy ny karazana fa ny tena manintona ahy de ty avy amin'nga kika marindrainy. Ahoana tsara ity fitondranareo ty Ry Fleury a? Ohatran'ny mamerina ny fomba nitondran-dRajoelina ny firenena izany. Ilay fanavaozana nampanantenana ohatran'ny tsy hita taratra avy aty amin'ny fotony. Lavalava lay izy. Ahoana tsara ity fitondranareo ty Ry Fleury a? Tiako be ny fanontaniana io satria misy olona zany mahatsapa hoe manohana sy sary-piaro amin'ny mpitondra mivady aho. Tena lazaiko mihitsy hoe mpitondra izy mivady, ny filoha ny PRRM zany, ny ambiny tsy ahoako. Tsy andeha hanohana olona sadasady ary aho fa izy mivady efa napetraka foana zay. Ary tiako be le fipetraky le fanontaniana ahoana tsara ity nareo ty Ry Fleury a? Zao a, tonga dia any amin'ny fandehany no azavaiko. Rehefa nandeha nanongana tsika teny Kianja de tena marina tokoa ary tsisy lainga ny hoe horavaina ny CNI, horavaina ny HCC, horavaina ny Assemblée nationale. Nentin'izay élan zay tsika menakavy, nentin'izay euphorie zay tsika menakavy, ary zay no mamafy an'le vahoaka. Zay no takin'le vahoaka de tonga tena molotry nga PRRM izy de nentiny ho fata-bahoaka ary samy nalala an'izany daholo ny vahoaka rehetra, tsy afaka mandà ny PRRM hoe tsy niteny an'io satria tsy fomban'nkeo no mandainga hoe tsy niteny an'io. Fa zao no tena mampagaga anahako e. Fa maninona? Voatery le PRRM no miteny sy manazava ny zavatra rehetra. Zay manko ny itiavako an'ity hoe ahoana tsara ity fitondranareo ty Ry Fleury a? Efa misy sinona na déception matoa le olona tsy manaja hoe Monsieur Fleury a. Ampitaiko ty izany fitenenana zany hoe orientina. Ahoana tsara ity fitondranareo ty? Oringa sekretera jeneraly a. Ahoana tsara ity fitondranareo ty? Ry haut conseiller a. Ahoana tsara ity fitondranareo ty?
mipetraka zany fanontaniana zany ary tena mipetraka zany satria mitady occasion ary tsy maintsy mitady occasion le filoham-pirenena anazavana ny tena zava-misy. Tsy hoe mille tête le filoham-pirenena la hoe tena super cerveau ka voatery hoe tsy maintsy afa-poan'ny rehetrarehetra ny zavatra ao valiny ao fa ireto mpanolo-tsaina maro za aloha tena miteny fa diso ny castina ny recrutena an'ireo mpanolo-tsaina ireo azafady be zay fa mitabataba loatra diso ny castina ny recrutena andreo sy efa nilaza hoe mpanolo-tsaina afaka hiatrika krizy ao arina kely recrutena fa tsy mpanolo-tsaina mbola olona vao mitady vola mbola ho velomina mbola miaina amin'ny karama mpanjakana mbola manao raisonnement na fonctionnaire ka ny hoe oui monsieur le président mety zany monsieur le président na de fa hita raha fa tsy mety zao olona afaka niteny amin'ny président zany no tokony castina natao misy andraikitra ny filoham-pirenena ihany koa aloha zany tsy afenina mifidy mpiara-miasa aminy tsy afenina zany fa aizy ireo olo reo tout ce beau monde là qui doivent communiquer éclaircir la situation de miteny ny olona teo ity fitondranareo ty ry fleuria raha tsy saina zao de miala bala fa inona ny andraiky ro anatin'io ary tena marina zany ina moa ny andraiky ro anatin'io fitondrana io ny ilazanareo fa hoe fitondranareo ty fleuria fitiavana ny entiko anatin'le izy hoe tiako le filoham-pirenena de manampy aho fa ny fanapahana tsy angia fleurira kotomalala fa misy manapaka ao aizy nareo menakavy miapoka fotsiny nareo menakavy fa le filoham-pirenena ny exposé tsy ny adininareo de alohan'ny idiranareo tao anatin'io fitondram-panjakana io fusible daholo nareo fusible nareo de tsy fantatrareo akory hoe ahoana ny fomba nazavana ny reto zenizedy reto hoe inona ny tokony atao inona ny fanazavana entina miatrika am'ireto ary ahoana ny fomba atao ahoana ny fomba atao zay no mahatonga ny hoe zazafangaro ny asana communicateur sy ny journaliste un journaliste il peut pas être communicateur un communicateur il peut être journaliste un communicateur il vient avec un planning avec un programme des stratégies le journaliste soit il narre soit il écrit soit il écrive les journalistes soit ils narrent les faits ou sinon ils analysent. Mais de là à mettre à formuler des stratégies de communication, que nenni. Vite journaliste manana zany capacité zany. Io zany le izy hoe diso zany ty axe nandehanantsika ty mila mivadika engany hoe ary d'autant plus nalatsina miteny am'ty efa nanana occasion nanoana filoham-pirenena reo olonao ils ont perdu ahoana ozy izy nga Alassane Ouattara mantsy nga Rive Rakotovao raha tsy diso Rive Rakotovao ngambany izay vous faites partie des rares espèces en Afrique ozy izy de gaga le tsy tadidiko na Rive Rakotovao izay na izy de gaga hoe fa ahoana raha ty olona fitondra zany jamais perdant nanana occasion reo olonao niaro fitondrana tamin'izany atao hoe ery Narimapianina ils ont perdu ils ont préféré se tailler fuir Madagascar. Que vous croyez que ils reviennent comme ça, ils reviennent en force. Ils auront l'intelligence de comprendre les faits. Raha tsy ny zay mahatonga an'le vide ao anatin'izay isaky misy zavatra mitranga
tonga de any amin'le filoham-pirenena izy miantsapa. Misy au conseiller anankiefatra ao. Ils brillent par leur silence. Par leur ineptie, on va tirer. C'est mythe. Autant pour les conseillers, les hauts fonctionnaires cadres, politiques. Ils foutent rien. Ils ne savent même pas comment défendre leur patron. Parce que là, il s'agit du patron. Kaomiako le izy. Azavaiko tsara ho fantatry ny sika tanora zenizeda zany. Za tonga de miteny aloha hoe légitimement ny fangatahan-dralahy satria mitenenina teny akanjo io. Tsy azo lavina zany. Fa ilaina ny fifanazavana hoe ndao tsika mifanazava tsika inona marimaritra iraisana fa tsy batiana le olona hoe mena élément de langage le filoham-pirenena hoe renine le hoe EDL ty monsieur le président tenenina ty monsieur le zavatra tenenina amin'io zavatra tsy mitondra makaiza fa vo mainka mampime be. Misy mpanao politika eo ambadiky nareo, misy manome vola ary ny tena dangereux de vola avy any ivelany. Mila hazavaina iny Andriamatoa filoha fa tena ohatran'ny ny olona manko misy tonga de mandray hoe vola avy aty Frantsa. Ary ny ekipanao ihany no manaparitaka an'izany hoe vola avy aty Frantsa. Vo maliomaly ve ny frantsay s'engager tamina signature. Ary ny tenako zao anisan'ny rédigé an'izany isaorako Andriamatoa Christine Razanamasoa nahatoky anao hoe ianao anisan'ny miandraikitra ny rédaction an'io. Ino izy teo entente na feuille de route miaraka amin'ny frantsay io. Ananako ny brouillon amin'izany mifampitsiniavana tao amin'ny Élysée zany. Ananako zany. Ny échange de correspondance tamin'izany ananako zany. Ao anatin'izany voasoratra noir sur blanc fa la France s'engage à aider, à plaider, à défendre les causes de Madagascar au niveau un bailleur de fonds, y compris zany Banque mondiale sy ny FMI. Ary itoy ny fiaraha-miasa ny Madagasikara fa tsy mijanona. La France de invité à Madagascar amin'ny 11-12 mai any amin'ny sommet any tsy France Afrique fa inona filaza iny any Kenya amin'ny 11-12 mai. Nefa normalement tsika tsy tokony invité. De ahoana moa ny financen'ny frantsay anongana ny colonel. Izy any mampiditra an'izany ao anatin'ny lohany olona tsy saina vo andrano manao politika manao géopolitika. Mila mandinika tsara. Zay le zavatra miseho ka mila hazavaina tsara fa androany zany ry tanora malalako za tsy contre ny mouvement anareo, au contraire pour rehefa nahen'ny tenin'ery zoa hoe io misy QR code amin'ny hoe fandraisana anjara amin'izay fanampiana zany ara-tsaina na amin'ny hoe stratégie de développement sy ny karazany. De sakiditra fa adiniko le izy ery zo maly fa be asa loatra de mialatsiny fa raha mba manano naverina amina le QR code ry zany sy ny karazany. Ny teniko telo hoe misy mpanao politika ambadika. Évidemment tsy maintsy misy mpanao politika raha hanao zavatra politika zany. Évidemment tsy maintsy mila vola raha misy vola. Za ve nanenjehana an'le boakely fa ianao nga tamin'ny nanongana tao tsy misy vola. Ianareo zao no miteny hoe misy vola tsy maintsy remboursena amin'ny bailleur. C'est parler pour ne rien dire. C'est honteux à la limite. Za ve ny élément de langage mena filoham-pirenena. Élément de langage na zazakely. Mais c'est vrai. Élément de langage n'olona tsy nianatra. Anka le filoham-pirenena tafiditra tanàna ery ananiny ery mitenen'le izy. Saky nisitrika tany ambany latabatra hoe inona ary zany cause zany le aza.
Vao malomalo tsika menakavy mitady miliara anonganana ny Andry Rajoelina dia tsika menakavy eny miteny androany hoe misy manome voly reo olo reo. Ka mampiomehy c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Zany hoe rehefa tsika zany manao an'izy dia mety, fa rehefa ny hafa dia tsy mety. Zay mahatonga ana miteny monsieur le président, asivore Castina, aza voafatony atao mpinamanamana ianao, tompoko lahy, tena miangavy anao tanandroa, aza voafatony atao hoe mpinamanamana. Mettez en place une équipe professionnelle qui sont dévoués et qui sont reconnus par leur domaine. Fa tsy olona efa very tary ananina tary no récupérena. Tena tsy misorona amin'ny teny an'izany satria te hanana tsara fa tsy te hanan-dratsy. Ny zavatra mitranga ao amin'ny alina dia Fleury zany tsy akamo zany éliminena. Aty tsy akama dia zany ny quotidien ao amin'ny palais io. Tsy ohatrany tsy ihany tsy mbola compétence le olona ny appréciena. Ry amin'izay ny ohatrany atahorana prora valomanana loatra reny fa ohatrany Andriamanitra ianao. Ty zavatra anankiray tantarako aminareo alohan'ny hidirako ao anatin'le tena hoe fanazavana. Fantatrareo tsara fa raha nisy olona ny apprécieko dia zany filoha Ratsiraka zany. Fahaizan'izany olona zany miapprécier renseignement. Filazany mihitsy ny hoe ankoatran'ny organe de renseignement généraux zany eo am-pelantanana dia fiteny matetika hoe ianareo le retsy, ianareo le roa ozy izy, no masoko sy sofiko. Tsy vitako reriny ity zavatra ity. Dia misy olona moa ao anatin'ny tsy maintsy misy olona foana le paka 19 dia asindra la carbonetra le renseignement. Zay zavatra zay fa araky ny président Ratsiraka hoe ty zao ny renseignement avy am'ty tsy de fiable loatra fa ohatran'izao. Fa modiny adala. Anka le célérité sy le efficacité an'le décision raitsiny amin'ny zavatra anankiray pendant ny période anankiray zany dia tena mipetraka tsara satria miaino sy manana mémoire be izy amin'ny torohevitra omeny ny mpanolotsaina azy. Izy tsy mba nanakana hoe mpanolotsaina anazy dia tsy maintsy olona mitovy hevitra aminy foana. Maro zao ny tsy mahalala hoe zany Germain Rakotondrainy zany anie tao anatin'ny SADC cabinet Ratsiraka. Azadiny fa misy any interview nataon'ny Ratsiraka Didier président tamin'izany hoe le 9 août andro amin'ny 9 alina miantso azy Germain Rakotondrainy hoe hitondra basy ry zalahy tandremo dia raha tsy mahay miapprécier an'le renseignement fa hoe indray Germain fa mitantara biby dia tonga dia mipotika ary ohatran'izay dia zavatra mitranga ohatra amin'izao fotoana izao. Les renseignements sont déjà mal formulés, bicarbonatisés, et en plus les décisions à l'encontre sont aussi maladroites. Zay le zavatra mitrango. Amiko zany ohatra fotsiny reny hoe fiantsoana ny général Ramakavelo. C'est maladroit. Misy fomba fanaovana azy ao araky ny lazaiko moaly. Fa izao rehefa misy parametra hafa niditra tao anatin'ny ligne de décision ny président Ratsiraka, entre autres amin'ny fiarovana ny zanany, entre autres ny ady mangatsiaka izy sy Pierrot Rajonarivelo, nanomboka teo izy mivaralila.
Taty zay a. Inona zany ny parametre hafa miditra ao anatin'ny ligne de décision amin'ny colonel Michael Randoniriny. Tsy anjarako mamaly an'izay fa izy mamaly an'izay. Na de fantatra ary. Ity zavatra ity, reto zavatra reto mampatonga an'le décision. Na le option mandeha any amin'ny tsy falehany. Meko ohatra nareo, na de efa niteny ara tamin'izany androany nisy olon-dehibe niteny. Tsy mety le ty fisamboran'ny lahy bao io. Namaika ny filoran-tsiraka tamin'izany de niaro ny toerany. Ary isy nanoro voany izy hoe ny fisamboranao an'ny bao Andriamanjato dia hikalmena ny situation ary tonga de atahotra ireo olon'ireo. Un jeune lieutenant Rambo Asalama, Rambo ny fiantsoana azy tamin'izany, colonel Rambo Asalama zay député taty aoriana no nisambotra ny bao paix à son âme Andriamanjato. Raha zafindrakotoasina. Zava-doza zay. Zava-doza ary teo na tonga an'le situation tany amin'ny année 90, 92 irréversible. Fa tsy maintsy nandeha nakany amin'ny fiangonana Andriamatora Atsiraka Didier fa ny ambiny de négosiana fotsiny. Mila fantatra ny tantara. Mila mahay hoe inona moa ny zavatra nitranga tato aloha tato. Tao anatin'izany ihany koa, saika zava-doza nitranga. Ein tetiky retim-panohatra. De rehefa milahatra iny, de hotifirina himonja jaune. Zay le mahatsara an'le manana mpanolotsaina. Sady au cabinet tsy voatery mitovy hevitra aminao. Fa any amin'ny opposition misy azy. Miteny aminao hoe monsieur le président, ovinondry lany ao hony monja jaune de ianao no tafiditra amin'io. Potaky zay tonga de rapida be ny décision Andratsiraka Didier paix à son âme négocier sy ny alarmer, ny alerter ny ray aman-dreny monja jaune. Rapida be. Zay no natonga an'le olona atandroy efajato niaro Andratsiraka Didier tao Iavoloha tamin'ireny andro reny, ary ny ray aman-dreny monja jaune dia tsy tonga niaraka tamin'ireo hery velona fa napetraka tamin'ny toerana en sécurité. Fa teo Antanjombato, teo amin'ny pont, ny nisy an'le baly miracle avy any Iavoloha nandeha nitety any iny Andorano fotsiny karazana iny de saika monina ny professeur Albert Savy. Ilaina zany manana mpanolotsaina de tout horizon. De tout horizon. Na inona sensibilité an'le olona. Ary ilaina koa manana mpanolotsaina efa manana amin'ny maha-izy azy fa tsy mbola ho velomina. Ka na andeha ary ara de mbola mila lasantsy, mbola mila gazoil. Tamin'ny andronay tsy nangataka an'izany zay. Jamais nangataka tamin'ny filoran-tsiraka hoe le frais d'avion première classe. Azonareo jereny zany. Mbola velony ny habeny ambony iny. Efa nisy ve zany? Jamais zany. E mio gazoil, mio lasantsy, jamais zany. Garde du corps nangatahako satria nanomboka fantatry ny olona hoe mpanolotsaina. Ary zany ary efa taty amin'ny taona 1970. Zao le izy ry zandrilahy.
marina fa tena ny teny ny filoham-pirenena. Tsy azo laviny zany. Fa rehefa tonga ny fandraisana ny tompony vola sy ny tompony saosy de nametraka ireo minimum hoe respecteo ny constitutionnalité ny démarche ataonareo. Niezaka nanazava-niny rahalahy sy teny ohatrany tsy azon'ny olona le izy tsy meko tsiny izy satria tsy tokony izy angamba irery no anazavandreny fa tokony averimberina matetika ao anatin'ny saim-bahoaka. Le izy zany rehefa hoe hiaro an'le filoham-pirenena be dia be ny abonné absent. Fa rehefa hoe hiaraka amin'ny filoham-pirenena ho any an-dafy idôla izy menakavy. Am'le maty vu, j'étais avec le président, zao sy ny karazany. Mais quand il s'agit de défendre le président pour la bonne cause, tout le monde est porté disparu. Nametraka ny tompony vola sy ny tompony saosy hoe bailleur de fonds zany. Nametraka koa ny communauté internationale hoe bon ekenay ara satria fantatray ny zavatra nitranga teto Madagasikara dia ekenay ara ny fisianao colonel Randrianirina tsy reto ho conseiller miaraka aminao. Fa ezao ny respectenareo ny constitution teo natonga an'le intérimaire. Car effectivement, sous un autre angle, c'est Andrajon qui a quitté le pouvoir. Ce n'est point le pouvoir qui a quitté Andrajon. Celui qui était parti. Là, c'est des exemples vacants dans les postes. C'est tout petit qu'il faut qu'on a mis Takani. Colonel Lazane. Inona le constitutionnalité fanohatra tamin'le resaka tenikandra hoe tsy ravaina aloha ny assemblée, tsy ravaina ny ACC, tsy ravaina ny CENI. Zay le izy. Fa mbola nametraka ny Union africaine sy ny sadeka hoe zay tsy mireconnaître anareo. Teo no nanomboka niditra ary ny afy le Rerakotomalala sy ry Christine Narazana Masoa hoe tsy azo avela amin'izao ty firenena ity. Andao tsika hitady reconnaissance par tous les moyens. Zay raha tadidinareo ny teniko tamin'izany androany hoe anampy an'ity fitondram-panjakana ity mba hahazahoana zany atao hoe reconnaissance zany. Tafiditra ao anatin'izany isika ho invité any Kenya ary napetraka tena ao anatin'ny condition ahafahana nandresy lahatra ny filoham-pirenena zany PRRM zany hoe ny andalovanao any Frantsa dia azahoanao an'ity invitation ity any Afrika fa azo avaky loha amin'izany Union africaine zany. Iny izy iny mbola misy soratra an'izany ny fanaovanay ato amiko zany. Nanaiky izy ary ao anatin'ny soratra amin'ny fanaovanay raha de hoe ataovy malakilaky. De natao malakilaky tokoa izy, vitanay le izy. Mipetraka zany le condition napetraky reto tsy azo ivalozana ary tsy azo ivalozana azotsika tsaina ve ry Tanora Malala ry Zandry Malala hoe mijanona ny fanampiana avy any ivelany satria hoe jereo fotsiny vao nasorana tao anaty gouvernemanta Christine Narazana Masoa
dia jereo tsara ny intervention amin'ny ambassadeur ny Grande-Bretagne. Jereo tsara ny intervention amin'ny ambassadeur en Frantsa. Jereo tsara ny intervention amin'ny Union européenne. Nareo zany ane ohatrany mandeha makany amin'ny lalana tsy demokraty misy zay fa jereo tsy mamorona. Fa za tena sura ary tena amin'ny 1000% fantako fa tsy micomprendre an'izany ireo mpanolotsaina sy olona manodidina ny filoham-pirenen'ireo hoe io raha fa mitabataba amin'ny baheura. Zaraiko aminareo zany satria nanareo koa raha mety tsy nahatsikarika an'izany zany. Azonareo imaginena ve inona ny conséquence raha ohatra suspendiavan'izareo financement. Tafiditra anaty canal tsika. Midécroché an'izany eo anatiny hoe entente na hoe feuille de route zany ane hoe misy olona mankimezaka mihitsy hampiady an'i Madagasikara amin'ny Frantsa zany. Fa tsy azo ny an-tsaina mihitsy ndao ara sy tombon'ny frantsay mifanampiana na de hoe ny lobby nataon'ny frantsay ho an'ny Madagasikara fotsiny eo anatrehany atao hoe bailleur de fonds zany. Dia ho zakatsika ve ny conséquence. Fa raha maso valo ireo fonctionnaire ireo dia midina eny an-dalambe. Izay no tiako hitaritana ny saintsika tanora isika zandry tsy tokony izaha no hanazava an'izany satria tsisy andraikitro ao anatin'io fitondrana io na ny ariary ary na ny virgule ary tsisy tombotsoa ao anatin'io fitondrana io na ny 1 centime ary. Zay mahatonga ana aty amin'ny farany no miteny hoe ity fitondranareo ity fleuria. Non tsy fitondrako io fa za manohana ny filoha. Zay nia sasaraiky lahy. Tout ce qui concerne le président eo aho tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy miteny aho. Alao azava reto point anankiroa reto. Misy manao raccourci be am'le hoe izy te handrombaka fitondrana bonheur. Tonga de préciseko eto. Efa mazava ny tenin'ny ngia. Fa mazava ny tenin'ny président sy teny. Hoe tant que mbola eo arahanao ny filoha Mikaël Randrinirina dia mipetraka izy. Ary ny action sy ny acte zay ataony rehetra dia en ligne par rapport amin'izay ny hitako sy ny tsapako ary convaincu amin'izany aho. Fa zao tsisy teny mihitsy no teneniko hoe te handrombaka an'le fitondrana bonheur fa olo-kafa. Olo-kafa. Mila développer no azafady fa fotoana ny filatsahany tombo zavatra tombo manko zao. Mila jerena akaiky zay andriamatoa filoha. Mila jerena akaiky zay monsieur le président de l'Assemblée nationale. Ary tsy misy zavatra tsara ohatran'ny mifampiresaka raiso ireo tanora ireo satria tena marina mihitsy le hoe tiany zalahy le tanindrazany. Tadidiko tamin'izay tany tamin'ny 92-93 nahen'olona mako zahako ny taraina tao amin'ny Antsivy. Azo atao an'io le tanora fa tsy mety io zavatra ataonareo. Ny zanako ozy izy isaky ny avy manao déclaration de lasa mandeha mitsoaka miafina. Tany amin'ny taona 570 zay no nanao an'izany. Rehefa mivory
De any Tanim-pasana eny Ambatobe, apartirany amy roa maraina. Ohatrany hoe sanatria mpamosavy. Satria d'enseignement généraux de tena presque manaraka anao isan'andro isan'andro. Ary nendray ary zalahy mody miara-misotro aminao eo, amin'ny Hôtel de France. Azo atao an'izany le tanora. Aleo izy hiteny, aleo izy s'exprime, omeo sehatra izy, ahafahany miaro ny tanindrazany, sy ahafantarana bebe kokoa ny tena manao an-tsaina. Andefa hira kely tsika isaito kely satria nala le ranon-javatra ato ohatran'ny mikolo le tana dia ino hira aloha tsika. Ato amin'ny YouTube hifanao velomontsika ary mandram-piaona tompoko. Le ato amin'ny YouTube zany.